nanomboka androany ary tsy farana ratsy amin'ny alahady ho avy izao kosa ny hetsika bazary fitiavana izay tanterahana etsy amin'ny FJKM isotry fitiavana Isoraka. Tatitra rotsy rakotiny iray eo amin'ny sariny Christian Rakotindramanga. Ho fanitarana ny fiangonana ary koa fampielezana ny filazantsara dia nanatanteraka hetsika bazary fitiavana ny sampana sy ireo rantsana ao amin'ny FJKM isotry fitiavana. Efa fanao ny fiangonana isan-taona ny hetsika tahaka izao ary isan'ny nampiavaka ny tamin'ity taona ity ny fampiratiana izay ataon'ireo olona ivelan'ny fiangonana. Miisa 470 moa ireo trano eva izay mandranty entana maro isan-karazany toy ny akanjo, ny kilalao sy ny sakafo maro isan-karazany. Teny faneva zany izay napetraka eo amin'izao hetsika bazary fitiavana izao dia izay voasoratra ao amin'ny salamo fa 7:20 manao hoe sambatra sady ambinina ianao. Manana fanamby goavana izay FJKM isotry fitiavana dia ny anorina fiangonana any amin'ny Vangaindrano zany any Vohitrambo ary ny anankiray manaraka ao aorianan'izay dia ny fiangonana Filimana. Dia izay no antony anaovanay izao hetsika izao mba amoriana vola entina anohanana ireo asa goavanareo dia manasa anareo zany ho tonga aty amin'ny FJKM isotry fitiavana. Mandritry ny efatrandro izay no misokatra ny alatsinainy 7 novambra ka hatramin'ny 2 desambra manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 5 ora hariva. Tongava fa misy entana maro azonao raisina ato amin'izao bazary izao dia ny zavatra izay ataonao dia ho an'ny tompo. Aharitra efatrandro ny hetsika bazary fitiavana ary ao amin'ny FJKM isotry fitiavana no ahitana izany. Misy ihany koa ny karazana entana izay ahafahan'ny mpanjifa misafidy entina atao fanomezana ho an'ny fety ny faran'ny taona.